mandritra izao lanonam-panokafana izao fiofanana izao. Isy ny fandreasam-pitenenana andraisan'ireto olo manan-kaja reto fitenenana, ka ny andray fitenenana voalohany amin'izany dia ny taleny sampam-piofanana malagasy. Ny andray fitenenana manaraka izany dia ny taleny eo anivon'ny sampam-piofanana teny Sinoa eto Madagasikara. Ary andray fitenenana manaraka izany dia ramatoa PDG-ny sekoly Petini, ary amarana sy anokatra amin'ny fomba ofisialy ny fiofanana dia ny fandraisam-pitenenan'ny ramatoa taleny fikarohana sy ny fiofanana mitohy. Izao ary dia sainam-panajana ny taleny sampam-piofanana malagasy andray ny fitenenana. Ny voalohany teny dia faly miarahaba antsika rehetra tonga nanotrona ity lancement ity fampianarana teny Sinoa ity. Isika rehetra vahiny manan-kaja tonga manolotona ity fanokafana fampihofanana teny Sinoa. Madame PDG Petini, directeur namana mpiara-miasa ao amin'ny Institut Confucius. Tsika mpampianatra rehetra namana ary ianareo mpianatra izay anaraka ny fiofanana fanamiaraka antsika rehetra. Dia voalohany indrindra moa zany dia misaotra ny Madame PDG Petini nikarakara izao lanonana izao miaraka amin'ny Ministeran'ny Filaminam-bahoaka. Misaotra nareo mpianatra ihany koa nanaiky hianatra an'ilay teny Sinoa satria raha tsy nanaiky ianareo dia tsy zavatra azonay natao. Dia misaotra ihany koa amin'ny fiaramiasa hatramin'izay. Nahafinaritra foana izany ilay fiaramiasa nisy teo amin'ny Ministeran'ny Filaminam-bahoaka sy groupe Le Petini izay soloany Madame PDG tena eta sy ny Institut Confucius Université Antananarivo. Androany no misokatra ilay izy fa mbola somary lavalava ny fiofanana. Fa elaela tsika ny nanomboka fa dia mitohy hatrany. Dia ny teninay zany dia mirary dia mirary soa an'ity fiofanana ity mba hitohy hatrany ary azoto hianatra hatrany nareo hanovo fahalalana ihany koa itony fahaizana hatrany. Dia mirary soa indrindra tompoko. Dia mankasitraka Madame PDG, mankasitraka ny Ministeran'ny Filaminam-bahoaka amin'ny fiaramiasa hatramin'izay. Misaotra tompoko.首先呢，非常感谢部长先生对我们这个项目的这样的一个支持，还要感谢我们的沈晓波董事长。Voalohany indrindra moa zany dia misaotra mankasitraka ny Ministeran'ny Filaminam-bahoaka amin'ny fiaramiasa hatramin'izay sy ny fanokafana ity fiofanana ity. 感谢今天出席开班仪式的总检察长，还有各位公安部的领导，谢谢你们对我们这次开班仪式的重视。我们受邀请参加这个仪式，非常荣幸，也非常感谢。Misaotra betsaka nareo tompona andraikitra ambony atao amin'ny Ministeran'ny Filaminam-bahoaka tonga nanotrona ity fanokafana amin'ny fomba ofisialy ity ny fiofanana teny Sinoa. Tonga moa nareo sisy fantatra fa hoe be ny zavatra nataonareo tany fa tonga nanome voninahitra nareo fa dia mankasitraka indrindra ilay tompoko. 也感谢今天各位警察，选择学习中文。我们孔子学院呢，欢迎大家来学习中文和中国文化。将来我希望通过几期的培训以后，我们的所有的警察学员呢，可以和我们进行用中文的交流。Misaotra nareo polisy izay hianatra ny teny Sinoa hoe misafidy hianatra teny Sinoa izy saorana ianareo amin'izay ary dia manantena zahay izy fa ao ina zao fianaranareo teny Sinoa zao dia mba ho afaka miresaka tsara amin'ny teny Sinoa nareo dia hanamora ny fifandraisanareo amin'ny teratany Sinoa eo am-panampiarahana ny asanareo. 我们孔子学院将尽力的帮助我们的警察班学员学好汉语，我们会
这个给小鸟窝董事长一切的教师资源，还有其他的一些支持。我们希望我们的检查班这一次开班仪式呢，只是一个开始，将来会有更多的班级陆续开课。L'Institut Confucius Université Antananarivo dia voninahtrany ifanometanana amin'ny Madame PDG Lepetini izy dia manome le fahamanana rehetrarehetra ahafahana manatanteraka ny fiaraha-miasa eo amin'ny ministère islamique sy ny avy amin'ny Institut Confucius。最后祝大家呢学习进步。今年呢是蛇年，按照中国的文化传统。现在呢，还是在过年的时候，因为这个没有出正月，就是年。我在这里呢，也祝大家蛇年愉快，然后呢，家庭幸福，一切顺遂。Soa tsika rehetrarehetra ny directeur ny Institut Confucius zany, izy moa no misoten'ny Institut Confucius mirary soa antsika rehetrarehetra izay amin'ny ity zavatra ataontsika ty androany. 谢谢各位领导。Klasy tompokivavy amin'ny anaran'ny école Pedrini iray manontolo ny anaran'ny tenako manokana sy ireo mpiara-miasa amiko rehetra no entiko iarabananareo arahaba tompoklahy arahaba tompokivavy. Manarakaraka an'izay dia fisaorana no atolotro ho an'ny tsirairay kanefa mamela anareo amin'ny atsa amin'ny voninahitra an'ireto olobe eto anatrehantsika reto amin'ny sokajim-boninahitra misy azy tsirairay avy arabaina toko ianareo ary saorana koa ny aray asa aminay amin'izao fotoana izao. Mamela koa ianareo iarahaba an'ireto tompona anaikitra ny directeur sinoa ny directeur ma-directrice malagasy zay tompona andraikitra voalohany eo amin'ny Institut Confucius mampihodina zany fampianarana teny sinoa zany eto Madagasikara. Ao koa misy ny tompona andraikitra voalohany miaraka amiko eto zay any amin'ny fampianarana teny sinoa any amin'ny école La Pedrini. Tompokilasy tompokovavy zava-dehibe ho azy zava-dehibe ho antsika rehetra raha fitserika amin'izao ny ity fanokafana androany ity sokafana ninona moa sokafana satria hianatra ianareo tsy tokokapa ny zavatra ho tenenina be loatra koatra ny fiarabana sy fisaorana fa teny hoe manateny zahay fa azo vokatra be dehibe aminareo. Izy ny fandaminana mipetrapetraka tsara apetraka ainy amin'ny contrôleur général Maria zay directrice eto amin'ity fampihofanana ity zay misy lamina ary tiako ny milaza aminareo indrindra ho anareo olo maventy manatrika eto fa misy lamina manokatra ny trany Tuliary zahay efa lafiteny tsotsotra dia taloha dia Antananarivo rery no nanaovanay ny fampianarana amin'ny teny sinoa fa rehefa tonga ny ministra Erlala dia nihitatra izany rehetrarehetra izany ka natomboka nasina ny Tsirabe, nasina ny Tomasina, nasina ny Fianarantsoa, nasina ny Mazenga ary sokafana tsy ho ela koa ny any Tuliary fa mino fa tsy ho lasa danja zany ianareo eto Antananarivo angatantsika teka moreo mino fa ainareo satria fantatra fa matonareo tonga polisy olona manampahaizana tsara daholo dia faly be mihitsy ny tenako amin'ny androandroany nahita hoe maro be ny polisy anao ndray manatena fa tsy horaraka an-dalana nareo fa eo amin'ny ambolohany manko le asesikahay ohatra moramora ihany raha miditra any amin'ny 2 zany tena manomboka sarosarotra mino fa fotodina loatra any amin'ny 6 manana fanantenana
dia eo koa zany no tiako ambara kely fohifohy a hoe azo manipy grand mihitsy rehefa hita fa mafy le izy dia azo manipy grand mihitsy a fa aloha mamerina asasikary toy zay na tsy vita ao ka tena titsipitsipika ty ao tena mazana araka ny fandaminana dia rapitso dia atrika hianatra sady ianareo fa ofitinitsy fohifohy la entina moa tena ampianarana azy araka ny tena hoe teo a ampianarana ianareo rehefa mahay mifampiresaka ny olona rehefa mahay mifampitafa ny olona dia mora ny adikevitra amin'ny sehatra tsara mora ny adikevitra raha sanatriky misy olana matetika manko rehefa misy olana kely ny polisy dia ny solody any polisy dia lasa maka interprète nefa raha mahay mifampiresaka tsika dia ohatr'izay mazava anarana fa ity zava-dehibe raha tsika manana fa mifanjakana sinoa anisan'ny mafy marina saditra marina anisan'ny mafy mifanjakana sinoa ka dia makahery anareo re za azo manao marsanera fa dia trisy izay lava zay fohy io pika bary fa dia tapitra treo ngambany anjarako hoan'ny androany ny fitenenana makasitraka tomboko lahy makatelina tomboko voalohany dia misaotratsika rehetra tonga nanatrika izao fotoana izao raha isaorana lehibe andriamanitra nanomentsika tombonandro nafahatsika tafavoreto indray tsy dia ho lavaresaka ny tenako satria efa betsaka ny zavatra nolazaina teo ara-teknika momba ity fampianarana teny sono ity no fanapiko amin'izay ngamba dia ny fianarana teny sonoa ny Confucius dia manana lanja mitovy amin'ny université izay ny antony mahatonga le izy hoe any amin'ny enceinte-ny université no misy ny Confucius ny diplôme délivré international satria tsy eto Madagasikara reny zany fa eran'izao tontolo izao afaka jerentsika amin'ny Google le Confucius ny faharoa manaraka an'izay momba ny diplôme izay délivré Confucius dia tsy hoe mampampianatrareo no misony azy na midélivre azy fa ny fanjakana sono no anisika no tsaraina ny fanadinana ataotsika dia ny anisina koa no midélivre ny diplôme ohatran'ireny any amin'ny belfa reny zany sy ny dalfa tsy eto Madagasikara fa avy any Chine izany hoe manana valeur internationale ny diplôme azontsika amin'ny Confucius fantatsitsika fa indraindray misy bourse misy fianarana atao any ivelany mitaky diplôme mety tsy hoe kely ny diplôme izay azontsika tena nelakelatra ny teny fa diplôme international ny tadiavina manana valeur internationale ny diplôme azontsika amin'ny Confucius azontsika entina mangataka fianarana na hipostelentsika fianarana na zavatra atao any ivelany izay no tombony ny tombony manaraka ny fianarana tsy mandoha vola fa mianatra maimaimpona isika no izay fiarah-miasaka amin'ny le Petit-Ny sy ny Confucius sy ary ny ministère ny filaminam-bahoaka izay isaorantsika ry zareo zany ary mentsika tena ngamba mety tsisy idiran'ny fianarana ty nefa ho lazaiko eto ihany ny groupe le Petit-Ny zany tsy mijanona fotsiny amin'ny resaka fampianarana ny fiarah-miasa fa maromaro zavatra mbola iarah-miasa amin'ny le Petit-Ny dia miavatra ngamba lavalava ny cycle ny fianarana teny sonoa fa mahereza sarosarotra ihany koa satria tsisy alfabe fa dia mila manana mianatra tsenjera tsy maintsy ianarana isan'andro anandro raha tsy izany tsy vita
fa te mai resa ro rasoa tsika rehetra. Makasitraka tompoko.